fa naompana betsaka tamin'ny orinasa ny fifanakaloza-kevitra mikarakarain'ny fiarahamonimpirenena CCOC androany tena amin'ny trampokon'olona analakely natanterahana izany nasaina tao anatin'ity fotoana ity ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'izany orinasa-mpanjakana Jirama izany fanazavana. Nafana ny adievitra mikarakarain'ny fiarahamonimpirenena CCOC mikasika ny Jirama izay nitanterahana teny amin'ny tranompokon'olona analakely ny maraina teo. Misy ireo milaza fa tokony asiana fahalalana ny famokarana herinaratra eto Madagasikara, voaresaka ihany koa ny firosoana amin'ny fampiasana ny angovo azo avozina. Ho an'ny Eric Randrasana izay mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny Jirama sady mpanolotsana ny filoha dia teboka telo no tsy maintsy hiasana hanarenana ny Jirama. Mikasika ny fitantanana dia tsy maintsy atao ny fampihenana ny masokarena. Eo amin'ny famokarana herinaratra kosa dia ny antsoina hoe mix énergétique no tokony ampiasaina. Miteraka resabe ihany koa ny vidin-jiro. Voalaza fa tsy tokony ho hisy ny fisondro-bidiny raha tsy mihatsara ny kalitao ho an'ny mpanjifa. Eo amin'ny 500 eo masokarena ny kilowatt ray amin'ny Jirama. Izay ny 500 zay zany heverina fa tsy maintsy ary azo ampidinina zay. Zany ohatra ray fotsiny ilazana an'ireo hoe tsy maintsy jerena zany ny masokarena ny fampihenana ny fandaniana ary ny fahatelo mazava ho azy fa hoe rehefa apaefatra ny masokarena ny varotanao azy na mahay ohatran'inona ary ny mpitantana tsy ety efa voalaza teo zay fa apetrako mihitsy hoe ary anatin'ny zavatra fahatelo jerena amin'ny fotoana mahamety azy kosa hoe ahoana ary ny vidiny angatahana amin'ny mpanjifa. Ny vidiny angatahana amin'ny mpanjifa nefa ny fanjakana ihany koa tsy maintsy mitsinjo hoe inona ny fahefa-vidin'ny olona. Ao anatin'izay mazava ho azy fa hoe tsy maintsy apetraka foana misy rahatsika hoe zay sahirana amintsika. Misy kosa ireo mety afaka amin'ny vidy afaka mampiasa ny herinaratra satria toko hoe électricité de confort. Fa misy ihany koa fampiasana herinaratra entina mamokatra. Raha ny hevitry Zorazana Masy dia tsy tokony ho hisy olon-kafa hitantana ny Jirama ankoatry ny fanjakana malagasy.